Tonga ny fotoana izay ahafahantsika indray androany mandray ny tenin'Andriamanitra fa alohan'ny zavatra rehetra dia ataontsika hivavaka aloha. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra, mbola ampifaliana hatrany no iarahana mianakavy satria totosan-dray ny federana anao, misy fanomezana voninahitra anao ary koa ny vavaka nentina teo anatrehanao. Tonga indray kosa ankehitriny ny fotoana izay anakombonanay ny feo rehetra ary tsisy afa-tsy ny feonao andrenesanay an'izay sakafom-panahy entinao anay indray, satria anao tokoa mantsy no miteny hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay lokan'ny vavanao. Ka any ka ahafahanay indray manitsy izay diso, ahafahanay indray maka ny repera-piainanay mba ahafahanay mizotra amin'ny lalana izay efa nisoritanao dia lalana ho any amin'ny mandrakizay izany. Ankehitriny dia hifonako aminao raha misy mbola tsy araka ny sitraponao izay ataoko enina amin'ny any anatin'ny saiko izay tsy mivoaka na amin'ny tenin'ny mivavako aza, dia hifonako aminao izany Andriamanitra. Diova areo ka ny fanahinao izay efa ato amiko no hiteny, hampianatra, ahafahanay mianaka avy andrendray androany. Tena velako anao tanteraka ny fotoana ary tsisy anelingely eto ary didiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay rehetrarehetra fanahafa izay mahatonga toromaso, fanahafa mahatonga fisainana mijery any amin'ny zavatra hafa, satria ianao ilay Andriamanitra lehibe, ianao ilay Andriamanitra izay tsy takatra ny saina ny fiasanao izay mirakitra tamponay. Voninahitra anao Andriamanitra, miteneny anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny ary andray tenin'Andriamanitra isika. Jaona toko 4:10 Jaona toko 4:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra ary minoa haiko. Ao an-tranon'ny raiko misy fitoerana maro ratsy izany, dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no toeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Amen. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany aloha dia ataoko hoe tsy vao androany ianao mare an'izany ary tsy hoe vao tamin'ity taona ity akory fa mety ianao efa kely dia efa nare an'izany ny tenin'Andriamanitra izany. Fa i Paoly moa dia efa nilaza mihitsy hoe mahatsara anareo ny teny averina. Voalaza any amin'ny Filipianina toko 4:1 izany, mahatsara anareo ny teny averina. Mahagaga tokoa fa na ny baiboly ary ange tsisy hoe baiboly vaovao indray ka hoe hovana le izy fa ny eo ihany ny eo ary matoa io no miverina eo dia mila ho masaka tsara ao anatin'ny fotsika hoe izay le teny n'Andriamanitra izay hoentintsika anitsiana antsika anio. Tenin'Andriamanitra raha mitena miaino ny tenin'i Jesosy izany tsika dia mazava be hoe ao an-tranon'ny ray ozy izy, ao an-tranon'ny ray misy fitoerana maro. Fa iza moa le ao amin'ilay tranon'ny ray, tsy eto an-tany ve izany? Tsy any an-danitra sa aty an-tany? Fa maninona tsy aty an-tany no nanamboarana an'ilay trano mba moramora kokoa ny ataoko hoe ny déménagement antsika, mba ety an-tany dia samy mba eto ihany. Fa maninona natao hoe any an-danitra? Natao any an-danitra satria afantatsika ary inotsika fa ty tany izay honenantsika ity dia tsy natao ahalitra. Ny Petera 2:7-10 dia milaza hoe hodorana avokoa ny tany sy izay rehetra eo aminy, hodorana avokoa alohan'ny toeran'ilay Jerosalema vaovao avy any an-danitra. Ka izay no mahatonga hoe isan'ny voalohany tsy ahafahana mieritreritra hoe ety an-tany ve izany le lazainy any amin'ny ray izany sa aiza le lazainy hoe ho any amin'ny ray. Ary izy koa dia efa nilaza dia mandeha fa hoe ny fanjakako izy tsy eto amin'izao tontolo izao. Tsy hoe eto amin'izao tontolo izao ny fanjakako izy. Jaona toko 4:9-13 izy no milaza an'izany. Raha tsy izay niady ny mpanompoka, hiady fanjakana, fa tsy eto. Ary ny zavatra fantatra dia hoe any an-danitra izany le fitoerana satria any marina tokoa no misy an'ilay hoe ray. Zavatra izao nefa ny zavatra tsara fantatsika androany dia hoe inona izany no tokony atao satria any an-danitra misy dingana lehibe ary misy dingana sarotra dia sarotra tokoa amin'ny maha-olombelona antsika ny ahafahantsika hoe miampita makany amin'izany hoe lanitra izany ny toerana izay ny rezerventsika. Hoy izy Jesosy izay dia mandeha Jaona toko 5:13 ianareo avy aty ambany fa izaho kosa avy any ambony. Any amin'ilay toerana misy an'ilay any ambony, any amin'ny lanitra izany
an'le toerana réserveny, an'le toerana nanaovantsika ny atao hoe réservation, an'le toerana misy an'ray zay nanamboarany plasy toerana be deaibe ho anazy sy ho anao. Ny zavatra tsara ho fantatra dia zao hoe inona no tokony ho ataotsika, satria mazava tsara le teny teo hoe ianareo afa-ty ambany, izaho kosa avy any ambony. Zao no tsara tadidina hoe tenenin'ny Paoly indreo mandeha any amin'ny Korintianina voalohany toko 5:10, Korintianina voalohany toko 5:10, andininy 7:20 ka hatramin'ny 9:20 dia milaza hoe ny olona voalohany ozy izy dia avy aty amin'ny tany, zany hoe Adama sy Eva zany, fa ny olona faharoa kosa dia avy any an-danitra, Kristy io. Ny olona voalohany dia avy any evy aty amin'ny tany, fa ny olona voalohany dia avy any an-danitra. Zany hoe izaho sy anao zany mila mahafantatra ny natioran'le avy any an-danitra, satria réservation ozy azy nataotsika dia any an-danitra fa tsy ety an-tany. Misy zavatra tokony ho fantatsika, satria raha ohatra ka olona fotsiny zao ohatra hoe Adama irery ihany, raha tahaka ny Adama isika, raha ohatra isika taranaka Adama fotsiny ihany, dia tadio tsara fa tsy afaka ny andeha ho any amin'le lova antsika, satria tenin'ny Paoly any amin'io Korintianina voalohany toko 5:10 andininy 7:20 dia hoe tsara ho fantatrareo izy fa ny nofo amandra tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, ny nofo amandra, satria maninona any amin'ny Joba 34:15 any dia milaza hoe rehefa maty ozy izy ny ain'ny olona sy ny zava-mananaina dia hiverina ao amin'ny tany ny nofo rehetra, verina ao amin'ny tany ny olona, satria olona dia namboarina tamin'ny atao hoe tany. Ka mila zany sarotra dia sarotra tokoa hoe mila mamantatra ny olona anankiray, fa tsy mandre fotsiny hoe ay any an-danitra ka zany le toerana mandrakizay hivatanako, fa mila fantatrao tsara androany hoe inona zany ny tiany Jesosy nahatongavana mahatonga azy miteny hoe ianareo aty an-tany, izaho kosa any ambony, ary zany réservé toerana anareo any an-danitra. Zany hoe mila mitovy amin'ny natiorany any an-danitra. Tsika rehefa mahafantatra hoe inona moa zany any amin'ny tranony ray, zany ray zany dia fantatsika rehetra fa Andriamanitra ray dia fanahy ozy izy ny Jaona toko 4:4-20. Andriamanitra dia fanahy, zany hoe zaho sy anao kosa mila zanaky ny fanahy, satria raha ohatra zany zao manana ty trano ty, tsy tafiditra ihary hipetraka amiko ato raha tsy ny zanako, tsy tafiditra miara-mipetraka ato raha tsy ny olona natsangako, tsy tafiditra ato raha tsy ny olona hoe nataoko hoe nalaiko ho zanaka. Dikan'izany zaho sy anao mila ho hitovy lasa zanaky le tompon'le toerana ngezabe any an-danitra any, tokony ho lasa zanaka io zany zaho sy anao vao afaka mipetraka mandova lasa ankonan'Andriamanitra. Inona zany aiza zany no ahitana an'izay toerana, aiza no ahitana lalana fahana mandeha amin'izany sarotra be zany, satria sarotra tokoa hoe ahoana tokoa za ety ambonin'ny tany, Jesosy efa nanamarina mihitsy hoe za avy any an-danitra, fa ianareo tokony hitovy aminy voalasa any an-danitra. Tokana ihany ny lalana namen'ny tenin'Andriamanitra antsika. Izy tsy ny teny hoe amin'ny ao amin'ny silamo, ary izy tsy ny teny hoe ao amin'ny fiangonana, ary izy koa tsy ny teny hoe ao amin'ny eglizy kristianina, fa izy kosa ny teny hoe anarana anankiray no lala tokana, dia nitenen'i Jesosy hoe eo amin'ny 9:1 Jaona 4:4-5 izany no lalana tsy fahamarinana, ary tsy misy makany amin'iza any amin'le ray le manana n'le tany be le itoerantsika rahatr' izay raha tsy amin'ny alalako. Zao nefa rehefa mandinika zany tenin'Andriamanitra zany ianao, tsy misy makany amin'ray raha tsy amin'ny anarako, amin'ny alalako. Izy zany ny lakile. Fa maninona tsy any amin'ny anarana, maninona tsy any amin'ny anarana ataoko hoe batista, maninona tsy atao any amin'ny anarany atao hoe témoin de Jéhovah, maninona tsy atao any amin'ny apokalypsy, maninona tsy atao any amin'ny, fa amin'ny anarana tokana ihany, satria hotsika teo ny taranaky Adama
dia tanàram-panota nofo izay miverina ho tany, nofo izay miverina tany. Zany hoe maninona ny anton'izany? Niditra ny ota dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 5:12 hoe tahaka ny nidiran'ny ota tamin'ny olona anankiray no nidiran'ny fahafatesana tamin'izao tontolo izao. Tafiditra ny fahafatesana ary milaza ve zasy ianao hoe zako tsy nanota za olona ny ray aman-dreniko angamba sy ny razambeko, fa za tena hitako mihitsy hoe tena tsara ny fitondran-tenako, tsara za tsy mbola nangalatra, tsy mbola nieritreritra azy, tsy mbola nitsiriritra. Non, tsy zay. Fa ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Romanina 5:14 indray, tahaka ny nidiran'ny ota no nidiran'ny fahafatesana ary nahazo ny olona rehetra, na dia izay tsy nanota tahaka ny Adama aza, na zay tsy nanota dia nidiran'ny fahafatesana, satria tsika rehetrarehetra dia voaozina ho any amin'ny fahafatesana hiverina any amin'ny vovoka. Fa nomena anankiray no solution dia Jesosy Kristy. Ozy izy ny tenin'ny reo apôstôly any amin'ny asan'ny apôstôly 7:12, asan'ny apôstôly 7:7 dia milaza hoe ao aminy, ao Jesosy zany, no hanamarinana ny olona rehetra izay tsy azo no hamarinina tamin'ny lalan'ny Mosesy. Tsara be anie zany hoe ao aminy no hanamarinana ny olona rehetra izay tsy azo no hamarinina tamin'ny lalan'ny Mosesy. Zany hoe no hamarinina ao Jesosy. Ary voalaza ihany koa amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 hoe anarana tokana nomena ety ambanin'ny lanitra azahoan'ny rehetra famonjena. Zay zany zavatra point voalohany hoe fa maninona ny Jesosy. Dia faharoa, izy tsy na le nilazana hoe vavahady. Tsisy zany lalana hafa ary tsy afaka miala mihitsy isika fa izy ny vavahady. Araka voalaza any amin'ny Jaona 7:7 hoe Izao no vavahady. Izy no vavahady hidirantsika. Izy le vavahady ety voalaza amin'ny Matthieu 7:13 hoe midira amin'ny vavahady ety. Vitsy no mahita azy satria sarotra be. Vitsy no mahita azy satria sarotra be. Tsy takatry ny olona, tsy azon'ny olona hoe ahoana ny fandehan'izany mba azahoako hitovy amin'ny natiora'le any an-danitra. Dia sarotra ho an'ny olona, tsy ny hoe ny fandrebireben'ny Satana ihany io, ny hoe andeha amin'izao tontolo izao aloha makany amin'izao tontolo tsy izay ihany, fa sarotra le miditra amin'le vavahady ety, satria Jesosy mihitsy no miteny hoe Luka 5:17 hoe zay raha misy te hanaraka dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana isan'andro, tsy maintsy mamony tenany. Zany zavatra sarotra ho an'ny olona zany, ary tena vavahady ety tokoa le izy, satria maninona natao hoe vavahady ety? Miditra ao ianao zany dia tsy maintsy mamony tenanao. Ahoana le mamony tenanao? Io le miditra amin'le atao hoe fiterahana indray. Fiterahana indray, zay ny lesona antsika androany, tonga amin'ny atao hoe fiterahana indray. Ozintsika teo hoe ao aminy no hanamarinana izay tsy azo no hamarinana tamin'ny lalan'ny Mosesy. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Naniraka fa ahoana moa no lazainy? Fantatrareo tsara ve hoe iza moa ny atao hoe Nikodemosy? Nikodemosy zany dia lehibe any jiosy zany, mpampianatra teolojia enjana be zany, nefa nitsarain'i Jesosy hoe Jaona 7:17 raha tsy ateraka indray dia tsy mahita ny fanjakan'ny lanitra. Tsy mahazo mahita, fa tsy hoe avy dia tafatsofoka, tsy mahazo mahita satria mbola misy dingana lava be io. Tahaka ny tamin'ny zanakan'Israely dia nilazaina hoe na dia efa natao batisa tamin'ny rahona sy ny ranomasina aza ozy dia naringana daholo teny amin'ny lalana. Hebreo 1:10 dia milaza hoe na dia efa nahita n'le tany Kanana ary nahatazan-davitra ozy dia faly fotsiny, nahatazan-davitra dia faly dia nitetehaka satria hoe hiditra amin'le tany. Fa ny zavatra tsy fantany dia zao hoe misy aneny karazana hoe code de la route tsy maintsy arahany. Toy izany koa zasianao hoe aza mieritreritra hoe efa aky ny fanjakana. Non, tsy aky ny fanjakana, fa mbola promesy io. Araka ny averiko foana hoe fa maninona ny famonjena mbola tsy aky,
satria mazava ny tenin'Andriamanitra any amin'ny lazain'ny Petera any amin'ny Petera voalohany toko voalohany tadin'ny fa efatra ka fahatramin'ny fahadimy amin'ny lova tsy mety lo tsy mety ho simba no nampanantenan'Andriamanitra ho antsika izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana izay vonina aseho any am-para no famonjena. Mazava be zany hoe amin'ny famonjena amin'ny farany ohatr'izay nazo an'le zanak'Israely hoe nahatazana antsika zao nahafantatra hoe niditra nahatazana an'le fanjakan'Andriamanitra fa mbola tsy tena akisa satria raha tsy tonga Jesosy tsy akio. Eo no amalala ny ahafantarany hoe tena avitra ve ianao na tsy avitra ianao fa mbola misy ny sorodalana be deaibe izay natao. Inona ny zavatra tsara ho fantatra? Jesosy Kristy raha ny tenany Nikodemosy hoe raha tsy ateraka indray satria maninona zay ateraky ny nofo izy dia nofo ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Zay ateraky ny nofo dia nateraky Adamo fa zay ateraky ny fanahy dia nateraky Andriamanitra. Zavatra lehibe zany ary zavatra sarotra ny miditra amin'izay satria betsaka ny mionona mino fa tsy niditra lalina izy. Raha ohatra ka zay ary zay zavatra be deaibe ny fampianarana tena hoe mamery olona any amin'ny fahaverezana satria inona ny antony? Ny sasany mitory fotsany azo fijaliana dia tapitra eo. Sasany milaza fa hoe Jesosy Kristy no atao ivo dia io ihany ko lazaina isan'andro tsy ho tafiditra ivo mihitsy Jesosy raha tsy fantatra hoe inona ny zavatra torian'ny apôstôly mba hahatonga an' Jesosy tokoa hoe lasa ivonao mila fantatra ao ny baiboly mila fantatra toriana aminao hoe zao ny zavatra tsy mety mba hahafahan'le fanahy anatinao mivoaka fa tsy an'izany hoe nieritreritra ao sy ny calculanao mahatonga anao tonga dia hipetraka hoe Jesosy mivelona ataonao tsy velona ao anatinao Jesosy raha tsy miala daoly aloha le nofinao, raha tsy taizahanao ny nofinao mba hahafahan'le ao anatiny hivoaka dia tsy possible mihitsy ny voahan'le Jesosy eo amin'ny fiainanao. Zao ny zavatra tsara ho fantatra. Raha ny teny Jesosy izy amantsy anareo Nikodemosy tsy maintsy ateraka indray. Be dia be ny olona nandray an'i Jesosy satria izay le izy hoe rehefa tsy afaka ny andovan'Andriamanitra ianao aloha voalohany indrindra raha tsy zanany Jesosy ao anatiny tsika koa natsangana. Tsy afaka andovan'Andriamanitra tahaka ny voalazan'ny Romanina any Paoly any amin'ny Romanina 8:17 hoe isika dia mpiray lova amin'i Jesosy sady mpandova an'Andriamanitra. Zany mpandova an'Andriamanitra zany voalohany indrindra mila atsangana ho zanaka aloha voalohany, atsangana ianao. Ahoana ny fomba ananganana anazy sy ianao ho zanaka? Lazaina any amin'ny Jaona 4:5 dia hoe raha tsy ateraky ny rano sy fanahy, ateraky ny rano eo ny tena lakileo, ateraky ny rano sy ny fanahy. Zavatra anankiroa samy hafa io. Inona ka izany atao hoe ateraky ny rano? Ateraky ny rano rehefa misy olona ateraky ny vehivavy etỳ ambonin'ny tany, rehefa hiditra amin'ity fiainany ity tsika dia ateraky ny vehivavy izay. Ary ny ateraky ny vehivavy zany tsy hoe nakazazakely ery izy dia mitsotrony dia naterany voaka vao anaty kibony iny dia mivoaka. Ahoana ka izany ateraky ny rano zany? Zavatra anankiray tokony ho fantatritsika dia hoe le mot hoe ateraka. Le ateraka anankiroa izy teo ateraky ny rano dia ateraky ny fanahy. Ny ateraky ny fanahy aloha dia efa mazava. Ny ateraky ny fanahy dia voalazany Jaona voalohany, Jaona 1:12-13. Io dia milaza hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay tsy nateraky ny sitrapon'ny olona na nateraky ny fanirian'ny nofo izy fa nateraka Andriamanitra. Io le lakilean'le hoe nateraka ny fanahy raha izay. Dia ahoana ny atao hoe ny ateraky ny rano? Ny ateraky ny rano dia avy ao anaty rano no mivoaka. Zay no atao hoe ateraky ny rano. Fa maninona no tsy ateraky ny tete loha te atete? Satria tsy ateraka ny dikan'ny loha mitete. Batisa no tiako tenenina amin'izay hoe inona no ateraky ny rano dia ateraky ny batisan'ny rano io. Zay zany tsy maintsy mahatonga antsika hoe tsy maintsy ateraky ny rano satria enao tsy hifantsika eny amin'ny hazo fijaliana hitovy amin'i Jesosy akory. Fa symbole iletehanao anaty rano dia miray amin'ny fahafatesany araka ny voalazan'ny Kolosiana 4:12 hoe niara nalevina tamin'ny batisa, niara nasitrika naletika ao anaty rano zany tsika dia iny zany dia symboliser amin'ny hoe fatsiany ianao.
dia ny voaka avy tao ianao dia maty eo anatin'iny rano iny daholo le fiainanao taloha rehetrarehetra, ny lotonao rehetrarehetra. Zay ny olona le hoe tsy eo ambany lalàna intsony rehefa mivoaka avy eo. Ameko ohatra ianareo, ohatra zao tamin'ny andron'ny namana boka, rehefa nasiana sitrika tao anaty rano izy, mbola boka izy dia tia velany, mety nanositra fanafody foana izy, dépendant-na fanafody, tsy fantatsika zany ko zavatra manam-bola izy. Fa rehefa nisitrika avy tao anaty rano izy dia mivoaka avy eo dia lasa toy ny zazakely ozy izy ny hoditrany, ary tsy mila an'le produit intsony. Zany hoe le produit io dia mitovy amin'ny atao hoe lalàna izay miambina ny mpanota. Izaho zany ohatra raha hoe alay visaran-tsaina hoe ny tenako zany nianjera tamina tantely aho ohatra, dia nitangorona vitsika dia hoan'ny vitsika ny tenako iray manontolo dia akifikifika izy dia fanany mividy bomba, dia isan'andro mividy bomba foana satria tsy nafantatra hoe mila manao lona ao anaty rano dia afaka le izy, fa sasatra mividy bomba dépendant an'le bomba. Merci. Fa rehefa nisitrika ao anatin'ny rano dia afaka daholo le vitsika sy ny lotoko. Fa izaho kosa mivoaka avy tao lasa olona vaovao. Zany hoe tsy ambesan'le lalàna intsony fa olona vaovao ary zay no mahatonga ny hoe ny olona rehefa nateraka indray dia tsy eo ambany lalàna. Ahoana moa ny tenin'ny Galatiana 4:4? Galatiana 4:4-5. Rehefa tonga ny fotoan'andro izy dia nirahan'Andriamanitra Jesosy Kristy zanany nateraky ny vehivavy ambany lalàna mba hanavotana zay rehetra ambany lalàna andraisana fahaterahana indray. Zay no mahatonga nge le hoe tsy ambany lalàna intsony tsika fa ambany fahasoavana. Io indraindray tenitenenina fotsiny fa tena le fanlizy mihitsy tsy azo hoe fa maninona no lasa ambany fahasoavana, satria teo amin'izay lasa madio mivoaka avy teo, efa tsy zaly taloha intsony. Zay mahatonga ny hoe olona masina. Inona no atao hoe olona masina? Satria Jesosy Kristy rehefa mivoaka tao anatin'ny rano izy, rehefa le natao batisma dia tadio tsara hoe rehefa niakatra vao amin'ny rano izy Jesosy dia nisokatra ny lanitra, dia nidina ny fanahy masina, ary nisokatra indray any amin'ny Matthieu 3:16 izay dia nisokatra ny lanitra dia nidina ny ohatra ny voromailala ozy izy le fanahy masina dia mipetraka ao aminy. Dia ao amin'ny 7:10 indray izy dia miteny hoe ity ny zanako malalako. Dia tahak'izay koa ianao tadidio tsara, rehefa mitsangana vao anatin'le batisma, misy voaka vao anatin'le rano, dia eo amin'izay ianao natao hoe natsangana ho zanak'Andriamanitra. Dia inona ny gazony le hoe natsangana zanak'Andriamanitra? Zay le Efesiana 2:4 hoe ny fanahy no lovantsika voalohany nraisitsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Zay no nanomboka eo aminao nino no nandray any fanahy masina. Fa be dia be ny kristianina tsy natoky an'izany hoe za ve manana fanahy masina tsy manana fanahy masina, any ka miantso fanahy masina foana mandrotry ny andro tokom-piainany. Ohatra ve za nefa nomena velon'aina zany androany dia miaraka amin'ny olona rehetra mivavaka eo dia samy mivavaka relo eo daholo ny olona dia mivavaka ataoko ny dia hoe Andriamanitra omeo aina, nefa za olona velona. Olona converti ianao dia tadio tsara fa efa nomena Andriamanitra ny fanahiny. Zay mahatonga anao hoe zanak'Andriamanitra. Ianareo dia zanak'Andriamanitra no finoana Kristy ozy ny Galatiana 3:5-20. Ianareo dia zanak'Andriamanitra rehefa nino an Jesosy ianao natsangana ho zanak'Andriamanitra dia nomena ny fanahan'Andriamanitra. Nomena ny fanahan'Andriamanitra. Tadio tsara Asan'ny Apôstôly 2:7 dia milaza Petera milaza hoe mibebay anareo ka aoka atao batisa mba haninona, mba handraisanareo fanahy masina. Fa tsy hoe atao batisa ianareo dia avy eo mangatandray le fanahy masina, tsy zay. Fa rehefa atao batisa ianao dia d'office ny fanahy masina omenanao. Zay no mahazanak'Andriamanitra anao, ary zay mahatonga antsika, zay nge mahatonga ny olona hoe olo-masina iny satria tsika dia metisy fanahy. Maninona zany? Io ny parti anao efa fanahan'Andriamanitra, satria zay nge mahatonga ny Efesiana 4:5 ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy any an-danitra. Io ny parti anao efa
any miara-miaina amin'ny kristia io ny parti anao a vonoa ny tenanareo fa fianareo izy dia miara-miafina amin'ny kristia ozy izy Kolosiana 3:3 efa zay mahatonga antsika hoe olo-masina ataovy alaivy-sarany hoe olona satria anao eto ambonin'ny tany dia olona zay ary le masina le fanahy masina ao anatinao no mahatonga an'izy io masina le fanahan'Andriamanitra ao anatinao zay mahatonga ny Paul milaza hoe 1 Corinthiens 1:30 Jesosy ny fahamasinana ao anareo ary fahamarinana ao anareo Jesosy ao anatinareo ao aminy ary izay zavatra zay a tsara ho fantatsika mihitsy hoe ayvetsika tia raha tena nateraka indray tsika dia tokony manana antoka zany hoe tafiditra amin'le zavatra noteneniny Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe tafiditra amin'le lalam-pamonjena ka ny olona problema dia zao izy amantsy anareo hoe mila fahamantarana foana hoe ahoana raha zavy manana fanahy masina dia lasa tsy matoky hatramina fiangonana hatramina mpitondra fivavahana ohatra ndre mandeha zao pasterako le tompon'ny fiangonako taloha niaraka izahay andeha hoe nitendrombohitra dia noho rehefa tonga teo amin'ilay fotoana nitangorona teo daholo ny rehetrarehetra dia alohany andeha dia ny sakanany andao aloha tsika izy angataka amin'ny fanahy masina hitaridalana antsika dia zay hoe andao izy angataka amin'ny fanahy masina hirotsaka amin'ny tsirairay avy dia zay hoe pastera asa tononona an'izany fa tsy biblika zany ataovy eo ny ianao rehetra ka zay maharesy lahatra anao fa ny aho ny fanahy masina koa ao tsy miala ao sady tsy manao vakansy fa ao foana Jesosy no teny an'izany fa tsy za Jaona 14:5-10 ka hatramin'ny 7 za ozy izy angataka amin'ny ray dia mpananatra dia mifanahany fahamarinana zay ho aminareo sady ao anatinareo no miaraka aminareo mandrakizay fa tsy hoe indraindray ihany a dia raha pitso izy tsy ao raha afaka pitso izy eo indray fa manjary matoa ianao mangataka dia tsy hanananao izy na ianao tsy nino fa maninona ny hoe mila miteny amin'ny teny tsy fantatra fa mazava tsara ny tenin'ny soratra masina 1 Corinthiens 14:22 dia milaza hoe famantarana ny tsy mino ho an'ny tsy mino ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra ho an'ny olona le hoe vao mandray fanahy masina izy dia mila miteny tsy fantatra ka any izy ka izy nandray an'i Jesosy tsy niteny amin'ny teny tsy fantatra dia tsy resy lahatra amin'ny tenany izy hoe nandray fanahy masina sa tsy nandray nefa Jesosy mihitsy ary no lazany amin'ny Jaona 7:9 hoe 9:9 re anareo ny rivotra ozy izy fa tsy fantatrareo izy na avy any atsimo na avy any avaratra takizay koa tsy afantaranareo a ny nateraky ny fanahy rehefa nateraky ny fanahy zasy anao dia mila mino fotsiny hoe fanandray azy zay fa tonga zanak'Andriamanitra rehefa tsy isan'andro ireo mila miprove foana hoe ahoana ihany ary zany manana sa tsy manana zao ny zavatra teneniko anao a matoa ianao mahavita mitory mahavita ianao mandeha mizara kely ten'Andriamanitra na olona ray aza dia mino ianao fa misy ny fanahy masina ianao aloha ray zay satria Jesosy mihitsy no laza zany Rev Jaona 5:13 hoe ianareo ny mpananatra ozy izy a izy no nanambara ho vavolombelona tsy afaka nitory ianao tsy afaka ianao a satria reraka ambony ihany vao miresaka kely elaela tonga ianao dia valaka be ozy ny fiteny tonga dia reraka be satria tsy tarotsy izy eo lazaina dia ianao tonga dia milala tady lalana itsoahana satria nateny azy dia vitany anjarako dia mitsoka ianao fa raha marina ianao zany a rehefa ao aminao ny fahafenoana hoe ao daholo le izy a dia tsy tokony ho zay intsony inona moa ny resaka tiako resahana amin'le resakitsika androany hoe mila mamantatra ny kristianina zany hoe zay kay le zavatra sarotra be mihitsy zany hoe izaho tokony mahatsapa aloha voalohany indrindra hoe nateraky ny fanahy ve sa mbola za taloha ihany io nateraky ny fanahy sa mbola za taloha ihany io zavatra zao iainako zao Jesosy Kristy a ozytsika teo rehefa izy natao batisa nisitrika tao anaty rano dia mivoaka avy tao rehefa nivoaka ny rano izy a dia iny fa nidina toy ny voromailala ny fanahy masina ianao koa rehefa natao batisa dia eo amin'izay nanehoana an'le hoe fanahy zanak'Andriamanitra nampidinina amin'ny fanahy tsy hita maso a raha anao an'izay tokoa manko le Andriamanitra ka raha PDB anarivo amanetsiny marina miaraka mandray an'ny tompo miaraka atao batisa ngamba dia lasa tsisy hojerena intsony eny ambony eny na ny avion ary tsisy andehanana intsony satria feno voromailala kely PDB midina avy any an-danitra any ka tsy izay le izy a fa ny zavatra tsara ho fantatsika dia hoe izasy ianao a efa manana ny fanahy masina raha marina dia izao hoe tsy tokony angatahana akory zany fanomezana gratuit avy amin'Andriamanitra io
satria ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izany hoe mizarazara arak'izay tiany ozy izy anomena azy mizara fa tsy tena hoe miaina an'izay mangataka fa maninona kosa ary Jesosy milaza fa hoe mangatah ianareo izay ratsy voalaza ny Lioka 1:17 hoe ianareo izay ratsy ary mahay manome zavatsoa any zanakareo vao mainka Andriamanitra no angatahanareo fanamasina hanome an'izany fa maninona Jesosy no niteny an'izany tamin'ny nitenen'ny Lioka fa maninona tsy naverina izy tany amin'ny Marka fa maninona tsy averina izy any amin'ny Matio satria anankiray ny raison-any Jesosy Kristy mbola tsy nasandratra Jesosy Kristy mbola tsy maty satria mbola tamin'ny andro niteraka tamin'ny andro ny testamenta taloha Jesosy dia mitovy amin'ny style tamin'ny testamenta taloha ny fanamasina afaka mangataka ny olona tamin'izany fa rehefa nasandratra Jesosy dia tsy zay tsony satria maninona Jaona 7:38-39 dia milaza hoe raha misy izy mihino ny teniko dia misy rano boboka izy ao amin'ny kibony dia ny fanahy tia nolazana izany kanefa ozy ny fanahy mbola tsy nomena satria mbola tsy nasandratra izy. Asan'ny apôstôly 2:7 prouve amin'izay hoe izahay ozy izy vavolombelona fa efa nasandratra Jesosy dia napidina amin'izay nanome ny fanamasina zay nampanantenainy. Zany hoe io zavatra io processus tena nataon'Andriamanitra mihitsy hoe tsisy fanamasina miala eo raha tsy tonga eto akaikiko eto akavanako Jesosy Kristy. Rehefa tonga akavanana dia misolo zay mahatonga hoe mahatsara anareo ny fialako izy ny Jaona 2:12 mahatsara anareo ny fialako izy raha tsy tsy ho avy ety aminareo ny mpananatra. Zay zao dia izy efa niala izy dia tonga amin'izay ilay fanamasina dia manana ny fanamasina ianao ranabavy sy rahalahy fa dia izay ny zavatra tsara ho fantatra hoe itsika zanak'Andriamanitra dia mila mahafantatra amin'izay manomboka androany hoe minoa ianao fa amin'ny lalana tsara ianao fa tsy midika izany hoe mbola voahozongozona ianao fa ny olona nge tsika nge maninona no natao an'izany hoe maninona tsika nanarina ohatran'ny natao tamin'ireo zanak'Israely nge araka ny lazaiko teo le any amin'ny Hébreu 1:12 izy dia nahatazan-davitra fotsiny an'ilay tany Kanana dia ohatr'izay koa tsika hoe mahatazana Hébreu 1:17 no misy an'ilay izy dia nofy ihany zareo ary tena hoe nanliba tamin'ny fiainany andavanandro ihany izy fa tsy namikitra dia ohatr'izay koa tsika hoe atao anaranao fananarana ao antsika izany hoe marina itsika efa tafiditra ao anatiny atao hoe nateraka indray fa mbola mila mamikitra mba azahoantsika an'ilay tena famonjena faran'izay nampanantenana ho voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Isotranao izay Andriamanitra fa marina tokoa fa efa rehanay ny teninao kanefa ianao dia mampianatra hatrany ary mampiditra hatrany ao anatin'ny fonay izay tokony ho ataonay satria zava-poana tokoa mantsy raha ohatra ka ny fisainanay no entinay hamakivakiana an'izao fiainana izao tsy havitanay ny inona na inona izay faoka ianao ny asa feno ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesosy. Amen.